antoko-teza mila olona toa ny filomarika Ravalomanana amin'ny firenena. Fampanantenana fampiakarakarama farany ambany no lazainy flo mampiteraka korontany any anivo ny orinasa. Fampiakarakarama no matomatesa ny fanjakana efa nampiteraka korontana ihany koa ny taona 2024. Tonga soa anatin'ny pejiny fampahalalam-bavany MBS indray ianao tomboky lahy sy tomboky vavy sy amin'ny titakariva ny talata 7 ny volana aogositra ny taona 2024 ity manolotra ny arabatra no sady manasanao sahady hamaraka ny fotoana ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika dia efa manakaiky hatrany ny fifidianana koa dia mila mitantrana vahoaka malagasy mpifidy hoy ny namarany Front National ny antoko-teza ho an'ny androany. Betsaka tokoa no miseho mahalala ny fahorim-bahoaka amin'ny mpanao politika rehefa akaiky toy izao ny fifidianana kanefa dia manao fampanantenana pokaty fotsiny ihany tahaka ny tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ireny. Fanadihadiny Jarmano Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. Ireny ataon'ny filomarika Ravalomanana midina ifotona mijery ny olana mahazo ny vahoaka ireny no tena fiomanana itondra firenena hoy ny antoko-teza androany. Ny hita matetika eto amintsika mantsy dia miala eto tanindrazana ny mpitondra rehefa tsy eo amin'ny fahefana intsony ka mipetraka any ampita. Rehefa tonga avy eo ny fampelezan-kevitra dia mamorona tetikasa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka any ifotony akory. Dia tokony hidina any ifotony any mitily ny olana, mitily ny filana, mijery ny vahaolana ary indrindra koa manomana ny ekipa mba ho volona dia amin'izay fotoan'izay rehefa tonga ny propagandy dia manazava amin'ny vahoaka hoe zao ny filana tarehinanina, zao ny olana tarehinanina, zao ny vahaolana entinay reto ny ekipanao azy ny teti-bola ny programa ataonay dia efa narakaraka amin'ny teti-bola pirenena fa tsy zavatra nofinofina revirevi fotsiny. Fa ny amin'izao fotoan'izao manahirana dia izao ilay antoko zay tsy au pouvoir ka hidina any fotony anao fivoriana itily ny filana hiady hevitra amin'ny vahoaka tsy avela. Tena zava-doza ho an'ny firenena io ataon'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao tsy mamela ny olona, tsy mamela ny parti d'opposition hiasa asa mendrika ane zany hoe midina any fotony zany mitady ny filana, mijery ny problema any, mitady vahaolana fa vahaolana nofinofo fa tsy vahaolana nofinofo no atao. Zany ilay firenena zany nefa tsy avelanao an'izany ny parti politika hatrany fotony any mitily ny filana, mitily indrindrandrindra ny olana zay tokony vahana ary manamboatra programa fanahtsahana amin'ny teti-bola pirenena amana an'ireny olonan'ireny mba ahafahana mampandroso aingana. Antitena parti politika mahavita an'izany no tena ilain'ny vahoaka, tena ilain'ny firenena hampandroso azy fa tsy parti de salon tsy mety sy aty fa dia manamboamboatra programa ty na makany velany any manofinofy ny zavatra mahafinaritra any dia reny tediavy no tanterahana eto nefa zavatra tsy azo tanterahana satria raha ny Amerikanina nanao miamizany nefa mandro fa 200 taona ianao anatin'ny 5 taona dia mampiseho an'izany programa sady mahamenatra ilay izy mampalahelo olona tsy maintsy hitondra firenena ny manao ohatran'ireny. Tsy mety tanteraka ny velorano rajoelina hatramin'izao satria tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ireo tetikasa izay mivolavolainy tany ivelany. Izany no mahatonga ny fampelezan-kevitra tsy mety tapitra hatramin'izao io raha ny fanazavany. Ny mahavoaty fitondrana tia teo ny Covid marina zany, teo ny krizy any Ukraine marina zany, fa fanamoniny ary goavana indrindra ekipa tsy niomana fa nandrevirevy tany ivelany dia manofinofy any Miami, manofinofy any Paris ho asiana puce numérique Madagasikara, zavatra tsy réalisable, tsy mifanaraka amin'ny teti-bola ary tsy niomana akory ny ekipany. Fa aty amin'ny herintaona alohan'ny alany vao hijery ny fahavitantena ara-tsiakafo ore olona tsy zany mihitsy natao hoe parti politika hitondra ny firenena efa ny fitondrana ianao efa akaiky hialy ianao hoe aleo anao conférence nationale amin'ny fahavitantena ara-tsakafo, anao alokoloko mikasika amin'ny problème any atsimo tamin'ny ianao tsy teo amin'ny fitondrana ny tokony hiomana amin'izany fa tsy eo amin'ny fitondrana ianao vao anao an'izany fa mahamenatra olona dia isy mahamenatra olona loatra ary ny zava-doza miletika ilay firenena tsy mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny firenena no ataonao dia miletika ilay firenena dia mbola midedaka foana ianao zay no mampalahelo amin'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao ty. Mila olona toa ny filomarika Ravalomanana ny firenena
ho iantrany ny nambarany. Manoloana izao zava-misy iaina ny vahoaka izao. Olona efa manana traikefa sy manana fahaizana amin'ny fitariana ary mahay mifampiresaka amin'ny vahoaka hatrany ambany ny ravikazo. Fa tsy olona mpanao politika ambony latabatra fotsiny, ka milaza fa mahafantatra ny olam-bahoaka rehefa tonga ny fifidianana. Nandritra ity tafo izay nataony filohan'ny antokotezandro ity anky moa dia nisy ny afatra manokana izay nomeno ny malagasy mila famonjena aingana hoy izy ny firenena ary ny vahoaka malagasy no tompony fahefana ka mila mandray an-tanana ny hoavy ny taranaka faramandimby. Misy ny dingana maro mila hovaina eto amin'ny firenena ohatra ny fanamafisany ka isan'izany ny lalàna feny fifidianana io fanampanazavana. Voalohany indrindra ny problème misy an'eto amin'izao fotoana izao dia problème socio-économique. Miletika le firenena fahefa-mividy nefa tsy ampy. Tsy maintsy avotana aingana amin'izay ny firenena na fomba inona na fomba inona satria ny taranaka ray manontolo mipotika vokatra zany. Ny faharoa zavatra tsy ampy eto amin'ny firenentsika ity dia betsaka le tsy maty manota. Io lalam-panorenana io mametraka avy eo misy haute cour de justice tsara nireo mpitondra ambony izay nanao adalàna teto amin'ny firenena ity. Ny mampalahelo nefany dia reny mpitondra ambony reny ampandalovanao amin'ny hafandiovana atao hoe assemblée nationale ny dossier an'izay ho azo tsaraina. Ny assemblée nationale nefany eo ampelantanany mapara amin'izao fotoana izao ny ekipa Ndiaye Rajoelina dia olo-masina daholo tsy azo alefany amin'ny haute cour de justice reo olona nanao adalàna teto amintsika ireo. Mila assainissement de la vie nationale ntsika izany. Fahatelo le rétablissement le sécurité eto amin'ny firenentsika. Le firafitry ny maramila sy le fomba ampiasana azy sy ny sisa tsy mifanaraka amin'le filana any amin'ny firenena hafa zao tsy misy maramila zany. Tsika ane nosy maramila ane natao ady amin'ny fahavalo misy fahavalo hiakatra veto. So de redéployer na makany amin'ny sécurité rurale, sécurité aty amin'ny ville ny tafitra amboarina tsisy esorina amin'ny asany akory fa redéployer na mba ho hifanaraka amin'le filana reo zavatra reo. Ary ny farany de farany mila manao an'le refondation de la république tsika le règle de jeu de la démocratie eto amintsika tsy mety ka ilaina hitsy amin'ny saina tsy miangatra dia amin'izay fotoana izay mba hisy stabilité tsara eto amin'ny firenena. Fa raha tsy zany dia alternance musclé lava no iseho eto tsy ho tafavoaka foantsika dia iletika ny firenena. Ka zay mba afatra apetraka ireo zavatra efatra ireo dia ilaina maiky fa tsy sanatry ny vava demokrasia na mafia no atao eto dia mibetsaka ny tsy maty manota zay tiany fitondrana ataony no atao mangalatra izy dia afaka mangalatra hatrany amin'ny ministère rehetra any indrindrandrindra na fifidianana izy financement na campagne ane zay au pouvoir matetika mangalatra satria ny système d'inspection générale de l'état eo ampelantanany dia teneniny fotsiny hoe zaka tiany reto fa angalatra ilaina amin'ny fifidianana. Zany rehetrarehetra zany mila mio zany raha te handroso le firenentsika. Mifanipaka amin'ny lazainy mpitondra nandritra ny fampelezakevitra ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsapahoany solombam-bahoaka Atodysoa Andriamampandry androany fa inina ampahantraina ny vahoaka malagasy mba ho mora ambakaina tratra ny fitondrana ny tanjona ankehitriny amin'ny zavatra tsy fahitan'ny vahoaka tao anatin'ny enimpolo taona izay hoiatran'ny ny fanazavany. Shermano Menjanary sy Andra Koto Malalatrany. Nandritra ny Repoblika faharoa no nisy ny filaharam-bary tahaka ny miseho amin'ny fizarana tosika ataon'ny fanjakana ankehitriny io. Porofo mitoboka amin'ny tendany fa mahantra tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny hoy ny solombavambahoaka Atodysoa Andriamampandry androany. Ny tsy fandriam-pahalemana mbola tsy misy ohatry ity na ny antsahanao na ny tanàna ianao na ny anaty bus ianao na aiza misy anao zany dia tena hoe hiaran'izay herisetra sy mifamonoana izay zany ny olona. Ny jiro sy rano tapaka lava, ny rano, ny jiro, ny fisotro rano madio irany hita Madagasikara mbola tsisy mikoka an'izany. Ny lalana, ny foto-drafitrasa zay atao zay hitan'ny olona zany zay ilain'ny olona dia tsisy vitan'izao fitondrana izao. Tamin'ity koa ny tena hoe nisy zany hoe jadona zany ny fampiroroana mampiranty ve ianao amin'ny fankalazana amin'ny faharoapolo taona ny fankalazana ny atokotiko Madagasikara dia fampiroroana no ataonao ny amoreky mameno tanàna ao anatin'ilay fisakanana izay atao na ny hevitra io na ny fanehoana ny fahafaliana io any an-dalambe daholo ny olona maneho an'izany demokrasia zany dia tery
sy fampitahorana zay ny mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mbola tsisy niaina tamin'ity tao anatin'ny 90 taona zany a, zao tena hoe niaina zany fangiry firifiny zany ny vahoaka malagasy zany a amin'izao fotoana izao. Ary jerenge ny taux de croissance mihiba, mbola tsisy zany tao anatin'ny 90 taona. Tamin'ity voanisany zany tamin'ny andro folo avalomanana 700 700. Ary jerevy koa nge ny resaka fanabeazana de jereva la mando vola daholo zao, na ny amin'ny PP na ny CEG na ny lycée, ny kalitao fampianarana napotika tanteraka. Ny fahasalamana de hitantsika koa zao ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Vidina mpanafody ny hôpitaly am-panjakana maimbo rehetra tsy voakarakara intsony zany a amin'izao fotoana izao. Ny adiny samy ny mpitondra, ny ministra samy ministra mifampitifitra, ny député sy ny ministra, ny chef de région sy ny député sy ny maire. Tena hoe tsisy zavatra manjary tao anatin'ity fitondrana ity. Tsy fiomanana hitondra firenena, ampiny tsy fahaizana, izay no mahatonga ity firenena ity ho rendrika tahaka izao ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Ny vahoaka malagasy hatrany nefa no mizaka ny vokatra izany. Eo koa le hoe népotisme, favoritisme, izy mianakavy ihany manao zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity ny fitiavan-tena. Tsy misy zany hoe fitiavan-tanindrazana zay zany a, de tena hoe zavatra rehetra ratsy rehetra zany a de hita amin'ity fitondrana ity. Ary tsy mahay mijery indrindra ny atao hoe laharam-pahamehana. Izay zany a tena isan'ny tsy mampandroso atsika amin'ity fitondrana ity ary hita koa zany a de tena hoe de tsy fahaizana sy tsy fahalalana mihitsy zany. Ny olona zay apetraka rehetra zany de sady tsy vitany hoe tsy mahay, ny tsy mahalala fa de tsy manana an'izany hoe fahendreny zay zany a sy ny fitiavan-tanindrazana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Mila fiomanana ny fitantanana firenena, mila fahaizana sy traikefa ihany koa. Ireo no tsy hita sy tazana amin'izao fitondrana izao. Tsy mipetraka amin'ny mampiasa mbahoaka azy ny mpitondra, fa mampiasa ny fahefana eo am-pelantanany mba angorona karena. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 90 taona nazahoana ny fahaleovantena izany ari-karena fahobe mihiba 300 izany raha tsy tamin'ity fitondrana rajoelina ity. Misy solombavam-bahoaka voafeto amin'ny boriboritany faefatra no anisan'ny vahiny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity. Nisy olo tena ny boriboritany nisy azy ny tenany ka anisan'ny noresahany makasika izany ihany koa ny olona ny famatsiana rano. Ankoatr'izay moa ny resaka politika. Sary Serendra ny sary ny Andra Kotomalala. Iza tokoa tsy mitaraina mikasika ny famatsiana avy amin'ny orinasa Jiramana Jirona rano. Tsy ny eto Antananarivo irery anzy, fa hatrany amin'ny faritra raha tsy laza fa tsy ny fitokonana nataon'ny mponina tany Soroany Mandidy omaly noho ny tsy fisitrahana rano tao anatin'ny 5 taona izay. Tsy misitraka ny zo farany kely intsony ny malagasy, saingy tsy misy vahaolana hatreto fa ny tsirairay indray aza no lasa mizatra miaina amin'iza tsy fisiana rano sy jiro izay. Hatrany amin'ny hôpitaly dia miaina tsy fisiana rano, anefa dia miantoka ain'olona maro. Any amin'ny hôpitaly, iny amin'ny hôpitaly be Folatanana iny maty boribory tamin'ny faevatra dia mba mampantany ny tena hoe inona ny zava-misy any. Fa ny olona tokony hanao dialyse izay mila ny rano io dia voatery ny hembotra adiny 3 adiny 4 fanaovana an'le dialyse satria tsy mba tonga saina akory ireo tompona ndraiky tao amin'ny Jirama mahafantatra hoe lalan'ity rano ity ka tonga any amin'ny hôpitaly, ny hôpitaly mila rano tonga dia efa mba mandefa citerne maromaro amin'ireny hôpitaly ireny satria ilaina any amin'ny hôpitaly ny rano. Raha any aminay any hatrany tsy dia olana satria afaka mba mitsakaraka kelikely eny any mba mividy ohatran'ny olona rehetra. Fa eritrereto ilany amin'ny hôpitaly any misy olona firy mila ny zavatra io. Ary resaka fahasalamana le izy dia efa miandry antsony tompona andraikitra. Zay vao mahatsapa-tena le Jirama hoe hôpitaly ohatran'izao taviditra anatin'ity famatsiana rano ity, ohatran'izao ny ilana an'ity ka tokony andefasana ka ny citerne mba isiny ny fitohizana ny fitsaboana ilay marary. Zany dialyse zany anefa nidrika zava-doza zany fanadiovana ny rano zany ary eritrereto fa io raha io no mitondra ny oxygène, io raha io no mahavelona ny olona nefa io zavatra io no anaty rambona. No amafisin'ny fandaharana miara-manonja hatrany ny fandikan-dalàna ataon'ny fitondrana ankehitriny, izay efa miverimberina matetika mihitsy, saingy hatreto tsy misy mandray andraikitra. Ny
tsy fanarahana n'lay lalam-panorenana ataony ty ny fanitsakisana n'lay lalam-panorenana ataony ty fitondrantia zay ataony filoham-pirenena mihitsy ko zany satria raha voalany filoham-pirenena tao izy a de tokony nametra-pialana tsy ho filohan'ny mpanorona ny TGV intsondry ohatra nataony ny filoha Marakaravalomanana tamin'izy lany filoham-pirenena de niala izy a tsy ho filohany atiako Madagasikara tsony fa nataony kongresy dia misy filoha hafa mitondra ny antoko tiako Madagasikara fa tsy tamin'ny filoha Marakaravalomanana tsony zany ny tokony ataony ty filoham-pirenena ty vao tonga tao amin'ny fitondrana izy tamin'ny 2019 avy nanao an'iny finianana iny dia tokony nametra-pialana izy a dia olona hafa ao amin'ny antoko no tokony nataony filohan'ny ny antoko TGV zany fa ary efa tokony eritreritra tsonko izy hoe eritreritra n'izany orange zany raha tsy amin'ny fividianana manaraka indray ka de hita mihitsy zany fa tena fanitsakitsahana ny lalam-panorenana mihitsy zany ary ao anatin'io article 49 amin'ny paragraphe faharoa de milaza mihitsy hoe ny fanitsakitsahana an'io andiny voalohany zay nitenenin'io paragraphe 7 dia raha efa fantatry ny ACC dia afaka anenjehana ny filohan'ny république amin'ny empêchement définitif atraizany ho ijerentsika fotsiny izao fioaram-pefy izao tsy mitovy amin'ny firasana tsy kombakomba ihany ve ny fanekena sy ny famotehana olombitsy ny firenentsika toy izao hivadika amin'ny lafy mavao hafa tanteraka isika Tanjombato Andoharany fotsy ary Ampasapito samy nahitana savorivory avokoa no ny resaka karama farany ambany tsy mbola ny atra tsy mbola nisy ny didy fampiarana mazava ilay karama 5,3 no lazain'ny filoham-pirenena ny volana Melasa teo ambava fotsiny ihany izany aloha hatreto ny fanambarana toy nisy hatramin'izay Ravirazafy Mahena sy Tokotry Marla latsaka kanterena ny orinasa fakaba toy ny eto Andoharany fotsy orinasa maro tao reny filazan'ny filoha fampiakarana ny karama farany ambany maniry ireo mpiasa fa tokony efa hiatra ny fikarakarama 5,3 ny mpampiasa nefa tsy efa manoatra satria very any anaty kajikajy atao mitondra fanjakana izay mamoaka didy tsy tonga volana akory ary tsy azo ampiarina io zany tsy mazava ny antony tsy mampazava an'le izy a le izy hoe subvention avy any amin'ny fanjakana ny manome le 250,000 ariary farany ambanin'le karama zay tsy fantatra mihitsy hoe ahoana moa zany ny fipetra raisin'le mpampiasa ho payen'ny mpampiasa ve hoe de irembourse ny fanjakana sa ve hoe aiza ny fampidirana ninao amin'ny fiche de paie ty ahoana ny sa ve hoe atokana ohatra ny volany knapy sa hoe ty le subvention hoe payena mitokana izay zany le tsy mazava de hoe miandro ny fanazavana amin'izao fotoana izao eto ny inspecteur de travail manazava amin'ny mpiasa koa hoe tena mbola eo amin'ny fiandrasana ny soro-dalàna mazava de efa nandray fipetra izahay na de mbola tsy nisy akory zo zavatra zao efa any anatin'ny memoanay hoe ny karama de hiakatra amin'ity volana août ny 9,9%. Ny rappel ho an'izy ireo de efa hoe ny farany volana septembre miaraka amin'ny karama ny rappel avril ka hatramin'ny volana juillet. Nanatanteraka fitokonana ny mpiasa maherin'ny 2 isa teto anivon'ity orinasa mpanjaitra pataloha ity nanomboka androany mitaky fampiarana ny karama farany ambany izy ireo ankoatra ny fanajana ny zon'ny mpiasa 9,9% moa izy nampiakarina amin'ity volana ity dia ny rappel moa izy amin'ny volana mai septembre zany no voaloha daholo le roa alina sy roa hetsy zany zay le 9,9 tsanakena zany be da be satria tonga amin'ny volana septembre iny asimy permission lava be roasana sy afaka roasana dia inona zany le rappel zany tsisy ihany natakiny anjona de le 25% de manaraka an'izay koa zany eo amin'le contrat voka simoa foana
zay nefany a le mivoaka sima io a avoaka ianao de ndefa za tsy manavita enina taona avoaka amin'ny foana mbola tsy voaray fixe manarakaraka an'izay a le mihinana vanjany a raha mirava amin'ny efatra kilokina amin'ny efatra zay tao nefany ianao amin'ny 10 voavototra eo ny ankizy mahita hoe manana zoy tahaka ny fiapikaran'ny karama sy ny rappel efa ho tamin'ny volana me ny filoham-pirenena laza hoe miakatra ny karama 10 alina ray me a juin juillet août efa bolana zao mbola tsisy fisondrota karama na rappel arakaraky ny valiteny omeny zareo fa raha tsy mahafa-po valitena mitohy foana tsy manaka an'le roa alina tsisy miasa eo roetsy anabagnana knaps nefa reo ankizy maro be reo tsisy manana carte knaps reo. Azo lazaina fa mandeha anjambany ihany ireo orinasa malagasy ankehitriny mahakasika ilay fampiakarakarama tsy refeo intsony ny fitondram-panjakana izay namboly ny korontana teny anivon'ireo orinasa ireo noho ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ampiheverana ny mpampiasa novoatery mandamina ny mpiasa ao aminy fa tiatoka tapitrisana nefa nosetry ny fitokonana satria mikatso avokoa ny asa. Mifampitohy amin'izay lafim-baovao izay hatramo dia naneho ny heviny ny sindika ny mpiasa tsy miankina randrana sindikaly manoloana indrindra ny fitokonana vokatry ny resaka karama farany ambany tsy azo ampiarina akory ravirazafy mahina sy tokiramarla adrany. Tsy mahay misintona lesona ny fanjakana ankehitriny toedra raha fantraka ny taona 2024 no mbola miverina amin'izao fampikarakarama roetsy ariary no nampanantenen'ny flo tamin'izany fotoana izany izay nanjavozavo tamin'ny mpampiasa ary niteraka korontana ihany koa miverina ny tantara natao 5 alina sy roetsy ary ny fiakarana ny karama farany ambany ariky ny fantatra didi-pitondrana mahakasika ny tovana mamatra ny fiakarany karama isaky ny sokajinasa ny mpiasa tsiraray no mampiteraka savorovoro ankehitriny io napediny ny mpiasa zany aloha anatin'izay dia mialokaloka mpiasa hoe zay tsy ampiatra an'io zany aloha raha tsy mivoaka ilay didi-pitondrana milaza ny tovana i tovana io mantsy zany lay anexa ozy ny alany rehetra azy dia misy an'lay tsinjaran'ny fizarazarana ny isaky ny kategoria sokajinasa rehetra zany efa fantatra hoe tsy maintsy isy korotana io satria efa tamin'ny 2024 efa nisy io tamin'le roetsy iny tsy nisy an'iny tovana iny dia mbola natao ihany zany ity 5 alina sy roetsy ity dia mbola tsy nasiana tovana koa dia eo zany mahagaga hoe inona marina ny tena tian'ny fanjakana atao hampiady ny mpiasa sy ny mpampiasa ve nefa ny sady ny mpampiasa amin'ny fanjakanany nohonaneo ny tetateta nanao an'iny hoe napakatra ho 5 iny fa 5 le ny fanarahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa sy ny mpampiasa fa izy nanao an'iny le 5 alina sy roetsy nefa rehefa mandehandrela izy ny lalàna avoaka mifanaraka amin'le izy tsy mifanaraka fanjary lasa mampiady ny mpiasa efa tsy lasaky ny te zao tamin'ity herinandro ity ny orinasa manao fitokonana tsy ara-dalàna satria mirohatra ny mpiasa mitaky an'izay ny mpampiasa nefa eo tsy hitan'izay atao dia lasa mialokaloka ao anatiny hoe aleo nivoaka aloha didy pitondrana mitaky faran'izay aingina ny amoahana ny didi-pitondrana mahakasika izay tovana izay no anivon'ny sindikany mpiasa tsy miankina nitodika mpiasa ihany koa fa tsy misy lalàna eto amintsika milaza fa azo zaraina roa ny karama iray volana na ena no ny teo aloha ihany koa ariky ny zava-misy eny anivony orinasa sasantsasany amin'izao eto aho zany mitodika aminareo amintsika mpiasa aloha voalohany indrindra hoe ny lalàna eto Madagasikara raha mieritreritra ty fanjakana antsika mieritreritra tany tandalàna tsy misy an'izany karama azo aheny zany rehefa 5 alina sy roetsy ny karama antsika dia 5 alina sy roetsy manampitonga ny fiakarana manaraka indray dia etsy an-daniny koa mbola misy ihany koa ny milaza hoe mety ho zaraina roa indray ny ahoana ny fanjakana ny mandoa ny 3 alina ny ary ny 2 alina sy roetsy ny alohan'ny mpampiasa ny tsika mpiasa fa saivina antsika rehetrarehetra miasa antsika miasa mamokatra vita ny asa antsika mandrainy tamin'ny kasatrara antsika karama zany nametaka taratasy amin'ny raha mato minisitra hoe mitaky zay famoahana maika dia maika io le didi-pitondrana mikasika ny tovana io satria tokony isy fampiresahana mantsy ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'izy io eny amin'ny toeram-piasana zay lefa nytenenina hoe mifampiresahana fa ny mpampiasa tsy nanao an'izay fampiresahana zay fa tonga dia hoe tsisy lalàna mivoaka dia tsy atao dia lasa mitodika aty amin'ny fanjakana tsika ny fanjakana no mpanelanelana tokony mamory ny conseil national de travail zany CNT maika dia maika amin'ny fanjakana manapaka hoe ahoana ny anaovana ny tovana io marina fa tsy mifanaraka amin'ny vidin'entana ankehitriny intsony ny karama ny akamaroan'ireo mpiasa eto amintsika raha miakatra 520 isanjato ny karama farany ambany
tokony folo isanjato kosa ny fiakarana ao anentana fampiasa amin'ny andavanandro ho ny paitoekare. Mpianatra 12 mianadahy manerana ny nosy no nahazo ny salanisa tsara indrindra tamin'ity voka-panadinana baccalauréat tamin'ity taona ity. 9 amin'izy ireo avy amin'ny fampianarana ankapobeny ary 9 avy amin'ny fampianarana teknika. Série C, C, D ary siantifika ny ankamaroan'izy ireo. Igalo Jessica Tina avy amin'ny fampianarana teknika tao Mahajanga voalohany no nahazo ny noty tsara indrindra, mention très bien, 17,93. Nisy mpianatra avy eto Antananarivo roa ihany koa anisan'ny tafiditra tamin'izy 12 mianadahy ireo. Roa tao Fianarantsoa, roa avy any Sambava, Mahajanga avy anankiroa, Toamasina roa, Toliary roa ary tany Antsiranana ny iray. Ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa no nahazo ny salanisa tsara indrindra tamin'ny voka-panadinana baccalauréat amin'ny ankapobeny. Mihoatra ny 9 isanjato avokoa ny vokatra azo teo amin'ireo renivohim-paritany 9 manerana ny nosy. Raha ho an'ny faritany Antananarivo manokana dia tafisiakatra 1,70 isanjato izany. Manjavozavo tanteraka ny mahakasika ny fitakiana ny nosy malagasy bodon'ny Frantsa amin'izao fotoana izao. Tsy tamazava ihany koa ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana. Ny ministry ny raharaham-bahiny aza moa dia nilaza fa mbola ho sarotra ny ahatongavana amin'izay famerenana ireo nosy malagasy ireo izay. Etsy ankilany nilazany avy amin'ny antokotrikafo fa tsy mbola ity fitondrany ity mihitsy aloha izany tsy no ahavita amerina ireo nosy ireo indray amin'ny Madagasikara. Ionja lalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Bressy. Mbola manjavozavo tanteraka amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy bodon'ny Frantsa. Ho sarotra ny fitakiana ireo nosy ireo ary tsy manana hery raha miaramila ahafahana manao izay fitakiana izay isika. Hoy nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny Richard Randriamandranto androany nandritra ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety no amafisiny ihany koa fa tsy hanangam-pahavalo an'i Frantsa i Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nosy ireo. Raha ny tantara sy ny zava-misy rehetra nefa nojerena dia tena malagasy ireo nosy manodidina ireo izay ahitana Joan de Nova, Passas d'India, Europa ary Nile Glorieuse ka tsy tokony hanany sarotra amin'ny famerenana azy indray amin'ny Madagasikara. Raha tsy haivana dia efa nisy ny filazan'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron nandritra ny fitsidihan Nile Glorieuse tamin'ny 13 Oktobra 2012 fa ny Frantsa ireo nosy manodidina ireo. Anefa toa tsy mampihetsi-po any mpitondra fanjakana akory izany fanambarana izany. Isika koa nefa mahalala fomba ary tsy manana ny hery ara-miaramila ka hanao ohatra ny rosianina ny anglisy izay nakany malina tsy manana an'izany hery zany sika ary tsy miady amin'ny frantsay isika. Misy commission mixte moa mikasika an'izy io efa nambara taminao ihany amin'ny volana septambra, volana ambony fa fantareo tsara fa vao misy gouvernemanta vaovao Frantsa, misy ministry ny raharaham-bahiny vaovao misy ambassador frantsay vaovao ihany koa zay ho avy ary angamba raha misy hetsiny raha ohatra ny andro kely izay fandaminany eorivony frantsay zany isika alohan'ny ametrahana ny hoe andro sy ora zany anaovana an'izany commission mixte mikasika ny nosy malagasy izany. Ny sena frantsay efa milaza mihitsy fa ho sarotra amin'izareo ny hamotsitra fotsiny amin'izao fotsiny tsy possible mihitsy zay ary tsy vita anio na raha pitso na raha zakapitso ny négociation mikasika an'izay fa mety ho anataonany. Nitondra valikafatra manoloana ny fanambarana nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny io avy amin'ny antokotrikafo. Nahitsy ny sekretera jeneraly n'ity atoko ity nilaza fa tsy ity fanjakana ity mihitsy no havita amerina indray ireo nosy malagasy ireo. Fomba natao hakana ny fomba malagasy fotsiny ho hatrany izy. Ny fananganana komity mitaky ny famerenana nosy manodidina. Toy ny efa fanao mahazatra ity fitondrana ity dia mijanona ho resaka fotsiny ihany aloha hatreto ny famerenana ireo nosy malagasy bodon'ny Frantsa. Tsy manana fa resendahatra ny amin'ny ady hanasorana ny la Frantsa ao amin'ireo nosy malagasy ireo ny mpitondrantsika ankehitriny fa resaka ataoko hoe paika politika fotsiny ihany le izy satria miara-mahafantatra koa tsika hoe somary nangatsiatsika ny fifandraisan'ny filoha ankehitriny sy ny frantsay dia somary nihidy ny robinet anaty fonosana raha izay ny azo ilazana azy dia karazana dotandroka ihany zany le izy ho an'ny la Frantsa tamin'izany fotoana mba hivahany ny robinet dia tsy mahagaganay ilay fihetsika satria ny ministry ny raharaham-bahiny ankehitriny ange tamin'ny fotoana
nandraisany io département io fotsiny dia efa nazava ndesany hoe tsy mbola izao fanjakana zao aloha no atenaina hanao miadana sorana ny la frantsa ao amin'ireo nosy malagasy ireo. Tokony hisy fihaonana eo amin'ny firenena rotota mahakasika ity raharaha ty amin'ny volana septambra ho avy izao iresana famerenana ireo nosy malagasy ireo. Raha ny zava-misy aloha nojerena dia sarotra ny anatena vokatra tsara mandritra izany. Mety hisy ihany koa ny minisitra ny fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny komity misahana fitakiana ny famerenana ireo nosy mandidina izay tsy ampiova zavatra firy amin'ny fitakiana tao. Sehatra iray tsy mbola ao anatin'ny ara-dalàna kanefa dia miroborobo ankehitriny ny taxi moto. Tsy hita mazava ihany koa moa amin'izao ny fandraisana andraikitra mpitondra indrindra ny avy eo anivo ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ifehezana ity sehatra iray ity. Ny aiky ny vovonan'ny mpitatitra taxi moto na ny VMTM androany fa mbola tsy ara-dalàna saingy kosa vonona ny anao-midingana rehetra hatongavana amin'izay. Onja lalàna Ranaivomanana sy Mathieu Prince hatrany. Miaiky ireo mpitondra taxi moto fa mbola tsy ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna nefa kosa vonona ny anao dingana rehetra irosona amin'izay fanarahan-dalàna izay. Miantso ireo mpitondra taxi moto rehetra eto Antananarivo renivohitra hiditra amin'izay manara-dalàna izay araka izany ny vovonana mpitatitra taxi moto na ny VMTM. Raha tsy haivina dia fotoana nisany nampiroborobo ny fanaovana taxi moto ny vanim-potoana nampivavahany Covid-19 teto Madagasikara ary tsy voafehy ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny avy eo anivon'ny fiadidina ny komina Antananarivo renivohitra intsony ity sehatra ity ankehitriny. Miamitombo isan'andro ireo olona miroso amin'ny fanaovana taxi moto ireto farany izay tsy mandohetra akory ary tsy mbola manana ny sady tamazava mifehy azy. Efa mampimemenina ny avy eo anivon'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra na FTAR ity tranga ity kanefa toa tsy misy ny fandraisana andraikitra mazava avy amin'ny komina ny fehezana izany. Etsekilany ny namafy ny avy amin'ny VMTM fa vonona ny roso amin'ny manara-dalàna. Hatreto aloha zany ny taxi moto mbola tsy ara-dalàna. Tsy hita hoe ahoana no atao an'ireo mpisetra taxi moto tsy ara-dalàna ireo rehefa tsy ao anatin'ny ara-dalàna ireo sarotra be ny fampifehezana momba ny taxi moto na dia mijoro ary izahay mpitantana. Zay aloha zany voalohany indrindra fa rehefa mba mijoro mipetraka ara-dalàna avoaka ny komina ara-dalàna kosa ny resaka hoe taxi moto dia eo zahay afaka mandray efa hipetra sahady ho an'ireny mpisetra rehetrarehetra ireny zany izay misehatra hoe tsy ara-dalàna. Izahay mpisetra taxi moto dia vonona amin'izany fandoavana ny hetra volam-panjakana izany. Manao antso avy izay an'ireo mpisetra taxi moto rehetrarehetra voalaza fa hoe 7,000, 10,000, 7,700 ohatran'izany miantso an'ireo zahay midira anatin'ny ara-dalàna tompo. Mba ahafahana mampivondrona ireo taxi moto rehetra izay tsy mbola voafaritra nisany hatreto dia anao diabe miainga eo anosy zato miazo amin'ny bypass ireo anatin'ny vovonana rapitso. Ity diabe ity izay ampahafantarana amin'ny fitsanganan'ny vovonana mpitatitra taxi moto. Sarotra hoy ny tompona andraikitra ao anatin'ny vovonana ny fehezana mpanao taxi moto rehetra raha tsy misy ny fifankahafantarana sy fifampivondronana eo amin'ireo mpisehatra. Fiara sprinter iray nivadika tao Ambalatavoangy, Ambodiboanary, lalam-pirenena faharoa Maly. Olona iray no fantatra fa naratra raha tokana ahitana fahasimbana goavana ilay fiara. Vokatry ny fandehanana mafy no nitarika ny loza raha ny fampitambavao. Fantatra fa fiara nitondra ny mpikambany STK FJKM Merci Afindra Ambohimanga Rova hiazo any Toamasina ity tradoza ity efa tonga ny Toamasina Soamantsara izy ireo raha ny vaovao voaray rehefa nalain'ny fiara hafa. Raha tsy haivina dia hosokafana amin'ny fomba ofisialy rahampitso alarobia 4 Aogositra ny fihaonam-be nasionaly sampana tanora kristianina eo anivon'ny sahany FJKM Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ao amin'ny kianja David Jones Toamasina amin'ny 7 maraina. Aharitra 5 andro ity fihaonam-be ity tafiditra indrindra ao anatin'ny fandaharam-potoana mandritra izany ny fifaninanana ara-panatanjahantena andraisan'ny sinodam-paritany rehetra anjara. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia i Botswana no hifanandrina amin'ny ekipa mpirenena malagasy Barea A mandritra ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadina izay ho tompon-dakan'ny Afrika taranja baolina kitra natokana ho an'ny ekipa mpirenena tsy misy mpila ravinahitra. Ho tanteraina ny sabotsy 17 Aogositra ho avy izao ny lalao mandroso Botswana ary ny 2 Septambra ny lalao miverina izay atao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Izay tafita amin'ireo lalao mandroso sy miverina ireo no tafiakatra amin'ny dingana famaranana izay atao any Algeria amin'ny taona 2024. Fanamby lehibe napetraky ny mpanazatra azy ireo ny andresy any Botswana mandritra ity lalao ity. Fantatra raha ny fandaharam-potoana fa ny anio alina iforampitso alarobia no anainga ny ekipa mpirenena malagasy hiatrika ny lalao ifanandrinany amin'ny Botswana ity.
eo amin'ny maresaka iraisampirenena kosa indray ary dia ifidy izay hosolombavam-bahoaka sy ny filohampirenena io Angola raha ampitso alarobia fanindiminy teo amin'ny tantaram-pirenena no anao izany fifidianana izany izy ireo. Maro ny fanovanana atao mba ampangarahara ny fifidianana sy mba hisoroana ny mety sy ny osoka samihafa. Ando miaratina sy Tokra Marla. Fanindiminy teo amin'ny tantaran'izy ireo no ifidy izay tantana ny fireneny Angola. Rampitso alarobia no anaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka ka mahery ny 14 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarany andray anjara amin'ity fifidianana ity. Ny taona 14 nanovana ny lalam-pandrenana tao an-toerana dia ny solombavam-bahoaka voafidim-bahoaka indray no ifidy izay ho filoham-pirenena mba ampangarahara ny fifidianana sy ho fisorohana ireo karazana osoka mety iseho. Ity karazana fifidianana ity izay hitany amin'ny firenena hafa tsy amin'ny kontinanta afrikanina toa ny Afrika Atsimo. Kandida avy amin'ny antoko politika avaly no mirotsaka vidina izay ahitana antoko lehibe roa dia ny MPLA na ny Mouvement Populaire de Libération de l'Angola tariny antoko eo amin'ny fitondrana hatramin'ny nahazoany Angola fahaleovantena ny taona 570 ary ny antoko ny mpanohitra lehibe indrindra ao an-toerana izay avy amin'ny Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola na ny UNITA. Manana tombo lehibe ny antoko eo amin'ny fitondrana Tarindra Lourenço izay nitondra hatramin'ny taona 17 no ny fananany maro anisy eo anivo ny anteny miram-pirenena. Saingy sarotra ny mety azon'izany satria maro amin'ny olom-pirenena no tsy mankasitraka sy efa tofokany amin'ny fitantanana tsy samahomby ny fitondrana ao an-toerana. Tsy voafehiny mihitsy ny olana ara-toe-karena ka nampitontongana ny fiainan'ny mponina hoy ny fanazavana. Angola izay misy mponina 330 tapitrisa ary manan-karena saingy ny akamaroan'izy ireo no miaina anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana izao. Nisany koa ny fiovana eo amin'ny fomba fanatanterahana ny fifidianana ao an-toerana satria dia sambany amin'ny tantaram-pirenena no anana zo ifidy ireo teratany Angola monina any ivelany. Dia izay ankory no manakatona ampejy ny fampahalalam-bavao MBS tamin'ity androany ity ankasitrahako hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany. Ireto ny fandaharana rahanao rehefa avy ao ary ny fampahalalam-bavao, ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News ary ny horonan-tsary Ipman 3. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitsindray ary tompoko.